Fifaliana atrany ry mpiaino havana ry mpijery malala no ifampiaravantsika indray nahatratra izao fotoana iarahantsika mifampahery mandritra ny minitra vitsy izao. Ny lohateny ho resahantsika amin'ity an'ity dia ny hoe Andriamanitra miantra, afaka mamindra fo io Andriamanitra ivavahantsika io. Ny andininy sokatra masina ao amin'ny Salamo fa 4:20, ny andininy fa 5:20, Salamo fa 4:20, andininy fa 5:20 dia manao hoe: fa ianao Tompo dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharo-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Ahoana ry ny fisehoan'izany? Ahoana zany hoe Andriamanitra mamindra fo sy miantra izany? Milo ny idirantsika amin'ny dindinika manasanao hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavanao, velom-pitsaorana anao izahay. Ny teninao dia fa ny teny sahady teo, fa be famindram-po ary miantra anay ianao. Isaoranay ianao ny amin'izany. Ny amin'ny fitahinao rehetra ka velona izahay, afaka handre indray ny teny fampaherezana avy aminao. Mamela nefa ny heloka efa-panoto izay. Ary aoka ny fanahinao no hitoetra aminay rehetra. Na ny tenako izay ampita ny hafatra, na ny mpiaino tsy ankanavaka sy ny mpijery. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany. Amen. Eny ary, andeha hidirantsika mikasika ity hoe Andriamanitra miantra antsika ity. Ny tantaran'ny mpianatra no resantsika teo aloha. Ho tohizantsika izany anio. Mbola ny tantaran'ny Petera ihany no andeha hisintonantsika lesona. Maro ny hafatra azo raisina, ny fampaherezana azo tsoahana avy amin'izany fanandramana nataon'ny apôstôly Petera izany. Andeha ho tsefitsika kely ny zava-nisy tamin'ny fotoana nisamborana an'i Jesosy. Alina ny andro tamin'izay fotoana izay. Ary niantso ny mpianany Jesosy. Nifidy mpianatra izy niaraka taminy tao amin'ny saha anankiray, sahany Getsemane. Rehefa tonga tao dia nitolona satria io no vanim-potoana melondrindra ny heritsoana eo Kalvary. Tamin'ny fotoana io dia niady mafy ny mpamonjy. Nila fanohanana ambavaka niaraka tamin'ny mpianana izy. Kanefa tsy izay ny zava-nisy. Resy ny torimaso ireto rahalahiny ireto. Raha diniantsika ny tantara tohizantsika dia nosambogina Jesosy. Maro ny zavatra niseho tao anatin'io fotoana io, fa ny manomboka eo amin'ny andininy fa 7:20 no ovaka itsika. Manasa anao hanokatra ny baiboly ao amin'ny Mateo 4:20, Mateo 4:20, ka ovaka itsika ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny 5:70. Izay no tantara akatsika lesona. Ary Petera nipetraka teo ivelany, teo an-kianja, dia nanantona azy ny ankizy vavy anankiray ka nanao hoe: ianao koa nomban'i Jesosy ilay Galiliana. Fa izy nanda teo anatrehan'izy rehetra ka nanao hoe: tsy azoko izay lazainao. Ary noho ny ala teo ho eo am-bavady izy, dia nahita azy ny ankizy vavy anankiray koa ka nilaza tamin'izay teo hoe: ity koa nomban'i Jesosy avy any Nazareta. Ary nanda indray tamin'ny fiananana izy ka nanao hoe: tsy fantatro izany lehilahy zany. Ary noho ny afaka kelikely dia nanantona izay nijanona teo ka nanao tamin'ny Petera hoe: marina tokoa fa namandreny ianao, fa ny fiteninao mimpanganao. Dia vao niozona sy nianina izy ka nanao hoe: tsy fantatro izany lehilahy zany. Ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneno. Andininy 5:70. Ary Petera nahatsiaro ny tenin'i Jesosy izay nolazainy hoe: raha tsy mbola misy akoho maneno dia andahy intelo ianao. Ary rehefa nivoaka teny ivelana izy dia nitomany fatratra. Mampieritreritra ny tantara. Rehefa mamaky izany isika ary lazaina amintsika ombieny izany mikasika ny fomba nisamborana an'i Jesosy izany,
dia mety heritreritra ianao hoe nahoana ary Petera, tsy toan'ny Petera aho. Petera koa dia efa niaraka tamin'i Jesosy ela, nahoana ny tonga amin'izao toerana izao. Mahafinaritra eto amin'ny 5:7 ilay teny manao hoe ary Petera nahatsiaro. Ary Petera nahatsiaro, zany hoe tonga saina. Tonga saina Petera, tsarony ireo teny efa nambaran'ny Tompo teo aloha. Inona ny zava-niseho? Nisy akonanena, ary talohan'ny akonanena dia nisy olona anankitelo niteny fa ianao dia naman'i Jesosy. Dia intelo ianko izy nanda. Teto dia tsarony efa nilaza izany Jesosy. Efa nilaza mialoha Jesosy. Ary dia tonga saina izy tamin'izay fotoana izay, niverina tao an-tsainy ny teny efa nampitain'ny mpamonjy. Toy ilay zanakadala. Misy tantara nataon'i Jesosy, tantara ilay zanakadala. Ary tany am-pandehanana tany izy, dia mafy ny nahazo azy. Fahoriana, kanefa hoy ny soratra masina hoe nody ny sainy. Nody ny sainy. I Petera teto dia hoe nahatsiaro izy, tadidiny ny afatra, ary dia nitarika ho amin'ny fibebahana marina izany. Hoy ny voalaza hoe ary rehefa nivoaka tany ivelany izy, dia nitomany fatratra. Nitomany mafy amin'ny teny hafa. Tamin'ny folo manontolo, nangorakoraka, nahatsiaro. Zany ny fibebahana. Niseho ny alahelo. Nalahelo ny fihetsika nataony nanoloana ny Tompo tsy mpamonjy azy izy. Fa inona niseho? Ankoatr'izay hoe naneno ny akoho. Ao amin'ny Luka 12:20 no misy toe-javatra anankiray tantarainy ny mpanoratra. I Matio tsy nilaza izay, fa i Luka kosa nanoratra ity zava-niseho ity. Manasa anao hamaky ny ao amin'ny Luka 12:20. Ary ny Tompo nitodika dia nijery any Petera. Ary Petera nahatsiaro ilay tenin'ny Tompo nolazainy taminy hoe raha tsy mbola misy akoho manino an'io, dia anda ay intelo ianao. Ay, misy zavatra anankiray niseho indray eto izay mampahatsiahy ny fampahirezana, ny fampizarantsika teo aloha. Fa latsaka tao anatin'ny rano, tao anatin'ny lalina i Petera, dia nijeran'i Jesosy. Nahitan'i Jesosy nasotra ny tanany, andray azy. Ary teto rehefa tao anatin'ny famoizam-bo izy, tao anatin'ny aizina, tao anatin'ny alina izay, nangidy teo amin'ny fiainany ilay mpamonjy, ilay nolazainy fa zanak'Andriamanitra velona, indro fanosamborona teo anoloany. Kivy tanteraka. Ary tsy vitan'izany fa latsaka tao amin'ny fandavana azy, tsy indray mandeha, intelo. Fa ny Tompo nitodika dia nijery amin'ny Petera. Ry havana, kanto loatra izany teny izany. Ny Tompo mitodika dia nijery amin'ny Petera, ary dia nahatsiaro ilay tenin'ny Tompo i Petera. Manahoana ny fijerin'ny Tompo? Fijery masika ve? Fijery miantra, fijery mangoraka, fijery te hanavitra, fijery analanao ao amin'io aiziny ny ankiviana io. Ary rehefa nahita izany Petera, dia tonga tamin'ny fibebahana marina izy. Andriamanitra ry havana dia mampiasa ny fomba rehetra amerenana antsika indray eo amin'ny fanarahana azy. Zavatra maro ny asa teto raha io tantara amin'ny Petera io. Ny asa ny olona manodidina, ianao ange zanak'Andriamanitra, inona ary ty ataonao ity? Nahoana ianao no toy izao? Ny fiteninao tena fiteny mpanaradian'i Jesosy mihitsy. Ampiasain'Andriamanitra ny olona
mbola tsy tonga saina Petera. Nampiasaina ny zavaboary. Ny teto zany zao dia akoho no ny asa maneno toy ny fanairana. Maraina ny andro, ilaina ny mifo, kanefa mbola tsy taitra izy. Tao aorian'izay, rehefa intelo dia tonga sainy Petera rehefa nahita an' Jesosy. Ry havana, mety hametra-panontaniana ianao io atery aloha hoe io Petera io nge maro ny zavatra niarahany tamin'i Jesosy. Izy ny olombelona voalohany nandeha teny ambony ranomasina, ary io ranomasina tsy hoe ranomasina tony be, lamina be, toy ny any Mahajanga na any Nosy be na any Folopointy, fa ranomasina tao anatin'ny tafiditra, rivotra mifofofo, misamboaravoara. Kanefa teny vakivakiana io lehilahy io. Nanantona an' Jesosy izy, ary avy eo dia nifampitantana tamin'i Jesosy dia eo ambony izany. Io lehilahy io dia efa nosotomin'ny tompony avy tany amin'ny lalina, navotany tamin'izany toerana izany. Ary io Petera io dia efa nanehony ny vonahany. Raha ohatra isika ka hamaky ny ao amin'ny Matio 7:10, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7, dia mikasika ilay hoe fiovantare tao an-tendrombohitra ny tantara eto. Teo izao vakiny. Ary noho ny afaka enemana, Jesosy dia naka amin'ny Petera sy Jakoba sy Jaona ralahany ka nitondra azy niakatra ho any an-tendrombohitra avy mba hitokana, dia niova tare teo anatrehany izy. Ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro, ary ny fitafiany tonga fotsy tahaka ny mazava. Ary indreo niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Elia niresaka tamin'i Jesosy. Hita amin'ny Petera zany ny voninahitry Jesosy. Ary na dia izay ary ny zavatra nenany, na dia maro ary, dia tonga tamin'ity fandavana ity ihany izy. Tsy Petera rery havako no mety ho voan'izay. Raha iverina kely isika tamin'ny tantaran'ny zanak'Israely, ao amin'ny Exodosy 4:13 ka hatramin'ny 4:10, dia ahitantsika ilay tenin'ny Tompo manao hoe nampitondraina Mosesy. Ary Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataony ho anareo anio. Ny Egiptianina izay hitanareo dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah iato ho anareo, fa ianareo kosa angina dia nisaraka an-dranomasina. Raha mijery horonan-tsary isika dia hita fa azo atao mijery ranomasina any ambany ranomasina any, saingy misy fitakatra ngeza be, dia ao anaty trano fitakatra ianao. Fa tamin'ity indray mandeha ity ry havako dia namaky vaky nandita ny maina, tsy nisy fitakatra izy ireo. Dia makasaka antsena kely nge ianao hoe ao an-trano dia ny rindrina efatra sy lio rano, dia tsy misy fitakatra, tsy misy manakana, kanefa tsy mitobaka ny rano. Izany ny zava-mahagaga nataon'i Jehovah, kanefa mbola lavo ihany ireto zanak'Andriamanitra ireto. Inona ny tokony atao? Petera raha fa nijery an' Jesosy dia nodiny saina, nahatsiaro ny tenin'i Jesosy izy. Ry havana, na manahoana na manahoana, mety fahalavona efa nahazo anao talohan'izao tsika miresaka izao, andeha hibanjana an' Jesosy, andeha hiantso azy. Ao amin'ny Salamo 1:4 dia manao hoe miverena Jehovah ho afao ny fanahiko, vonjeo aho noho ny famindramponao. Mpifamindrampo io Jehovah Andriamantsika io, andeha hiantoraka eo aminy, hiantso azy, vonjeo aho. Ary Isaia dia milaza ao amin'ny Isaia 4:7 manao hoe izaho efa nandevona ny fahatosonao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Manahoana ny fahotanao? Efa nolevon'ny Tompo toy ny zavona izany. Raha fa tonga ny masoandro, lasa ny zavona, tsy misy intsony. Ny rahona mikitroka dia manahoana? Lemo, misava ny andro. Tahaka izany no ataon'i Jehovah. Ary dia miantso izy, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Ry havako, efa nanavitra anao Tompo. Andeha hiverina amin'izika, ary tsy hanota intsony, tsy hanao ireo fandavana azy intsony, fa iaiko kosa fa tena zanany.
andeha hivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavana, misaotranao zany amin'ny teninao izay mahamelombelona anay, fa be famindram-po ianao, miantso ianao, mpamonjy anay ianao. Eny, zanakao izay, nantsoinao tamin'ny anaranao, kanefa indraindray lavo ihany. Mianjera, mety mandahanao aza amin'ny fiteninay, amin'ny fisehonay, amin'ny fijerinay, amin'ny fanapahan-kevitra raisinay. Tompo, mifona aminao izay, ampahay taony voninahitra ao izay, vonjeo ho afaka amin'izany tsy fononay izany. Ary amin'izao sisa izao, aoka ny fanahinao hitoetra ao am-ponay tsirairay avy, ka ny teninao dia ho eo am-bavanay, ny teninao dia ao am-ponay, ho ao an-tsainay, ka ny fiainanay dia ho fanomezam-boninahitra anao manomboka izao, amin'ny anaran'i Jesosy.